Mihamaro ireo olona mitodika amin'ny fampiasana ireo fitaovana entina mamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro. Ity fomba ity izay vahaolana vonjimaika ahafahan'ny isan-tokantrano mahazo hazavana mifanaraka amin'ny enti-manana eo am-pelantanany. Teo jerentsika ny fanadidina nentin'ny Ravakarandriamanalina eo amin'ny sariny Mamira Samuely. Vahaolana vonjimaika ahafahan'ireo tokantrano na ireo olona ao amin'ny tanàna iray mbola tsy tonga ny herinaratra ny fampiasana ny micro-énergie izay ahafahana mahazo herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro. Ity fomba fahazoana herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro ity dia afaka ampiasaina entina hanazavana ireo tobim-pahasalamana, sekoly sy ireo birao samihafa any amin'ireo komuna lavitra andriana ihany koa, hoy ny filohan'ny vondrona sfera Andriamatoa Bruno Cohen androany. Manana tolotra mifandraika amin'izany indrindra ity vondrona ity dia ny marika Free Solar izay platine na fitaovana mahaleo-tena amin'ny herin'ny masoandro. Ny société Sphère zany manana tolotra amina micro-énergie. J'ai représenté les marques Free Solar io zany développé ny Sphère izy io dia ihany koa nefa manana tolotra momba ny autonomie en système solaire en énergie zany na solution en autoconsommation. Micro-énergie zany manana tolotra anankiefatra zay manomboka eo amin'ny 600 watts, 1000 watts, 2000 watts et 3000 watts. Zay ny gamme-na platine Free Solar atolotry ny société Sphère. Mitombo isatrany ireo olona liana fampiasana ireo fitaovana mahaleo-tena amin'ny herin'ny masoandro. Vokany mihamaro ireo orinasa mitodika amin'ny famokaran'izany ary mamidina hatrany ny vidiny araka ny fanazavana. Eo amin'ny sehatra maneran-tany io tranga io raha ny hita ihany. Manana trano eva mandritra ny etika film ho tanterahana ny fitoka hatramin'ny 10,000 izao eny amin'ny Forelo Expo Tanjombato ny Sphère. Isy araka izany tolotra manokana mikasika ireo vokatra Free Solar mandritra izany.